tonga soa eto amin'ny aotra fandarana anankiray izay organisenay mba ahafahana mamelombelona amin'ny fanantenanao ahafahanao midécouvrir mijery mandray vahiny vaovao eto amin'ny fandarana. Ny aotra moa zany dia hoe raha olona mbola tsy manana hevitra mihitsy ianao ho aiza amin'ny fiainana dia inona ny zavatra tsara azonao trandrahana dia nataonay tanteraka izay omenay olona manana traikefa ianao eto amin'ny fandaharana hitondranay olona sy tantara vaovao foana isan-kerinandro ka raha ohatra ka mbola tsy mpanaraka anay ianao dia mba misaboneva ianao amin'ny page ary indrindra partageo ny zavatra le vidéo izay atoronay satria tena anampy anay sy ny ekipanay zany. Ny tenako moa dia hifenitra mpandraraha aho ary tafiditra tanteraka ao anatin'ny fizarana mba ahafahantsika mampivoatra ny Madagasikara izay samy tiantsika avy. Androany isika dia handray vahiny anankiray tovovavy mbola tena tanora anahy manokana mahavariana anahy ny zavatra nataony satria izy miaina ao anatin'ny sehatra ny miara ary mahafinaritra be satria tena miasa teny izy nefa mankafy ny fiainany tanteraka ary mamita an'izany mahavita izy mampita an'io fitiavana ny ara io amin'ny manodidina ary indrindra manao tia mibolodidina koa izy zavatra nahavariana anahy tanteraka. Izy ny anisan'ny artista voalohany eto Madagasikara misehatra ao anatin'izany atao hoe Zen Tangle zany ho azavainay aminareo eo dia izy. Faly miaraba misima tonga soa eto amin'ny fandaharana aotra androany. Faly miaraba anao ihany koa dia mankasitraka indrindra amin'ny fanasana eto amin'ny fandaharana aotra. Voalohanteny aloha zany misima dia misaotra betsaka mamerina fisaorana i aotra moa zany tia hamelombelona ny fanantenan'ny olona rehetra ary indrindra ny ara hitanay fa zava-dehibe tokony trandrahana eto Madagasikara. Manahoana ny lianao amin'ny ara? Misaotra betsaka amin'ny fanontaniana. Lianako amin'ny ara moa zany dia efa hatramin'ny mbola kely no tia manao sary sy manintona anahy daholo ny tontolo ara-javakanto. Dia nanomboka tambola kely zany nanao sary foana fa nanomboka ny taona 2022 no tena hoe lasa professionnel tao anatin'io domaine io. Izany hoe raha tokony se redéfinissena kely ianao raha hanao présentation tenanao ianao dia iza moa zany misy? Mpanakanto, artiste visuel, izany hoe misehatra ao anatin'ny zavakanto hita maso. Zavatra anankitelo no tena himasoko dia ny resaka peinture murale ho an'ny entreprise dia eo ihany koa ny Zen Tangle moa zany izay fizarana an'io fomba anankiray fanaovana sary io ho an'ny entreprise ihany koa sy ho an'ny particulier. Dia ny farany ny œuvre personnelle hoe andray zany libre kokoa sy tena hoe manalaza rehefa manao an'io sary io, manao peinture amin'ny toile. Fa ilay izy zany manalaza mihitsy rehefa manao peinture? Manalaza mihitsy ilay izy rehefa fantatra hoe inona ilay zavatra ho atao raha ho an'ny entreprise manokana izay. Fa rehefa ny ao an-trano rehefa hoe manao œuvre personnelle dia izay mihitsy koa no tena tanjoko hoe sady tiako manao anazy en même temps sady mizara no ahafahako mivelona ihany koa. Dia nahoana ny tena nanomboanao an'izy io? Mba tantarao kely anay hoe? Tamin'ny mbola kely aloha zany araka ny teneniko teo efa tia manao sary. Fa eto amintsika moa zany tsy misy hoe fampianarana manokana momba ny resaka art. Dia nazahoako base ana sary voalohany indrindra tamin'ny collège, tamin'ny mpianatra ESK. Dia misy rehefa zoma hariva activité parascolaire dia ohatran'ny hoe samy misafidy an'izay domaine mahafinaritra anazy ny ankizy tamin'izany. Misy hoe poterie, misy hoe guitare dia izany safidy manokana ny dessin d'art. Nanomboka tany collège zany? Nanomboka tany amin'ny collège dia tena nahazo fampiofanana mihitsy izay tamin'ny io dessin d'art io tamin'izany. Dia tamin'io zany hoe nahazo base voalohany amin'ny resaka sary. Ankoatr'izay tiako ny mamaky boky sy ohatran'ny hoe mikaroka dia mandeha ho azy eny fotsiny izany ilay izy tsy structure be hoe eto hianatra sary ohatra fa rehefa misy envie
dia manao sary. Dia tany amin'ny collège izany dia Saint-Dard dia avy eo nianatra nampiana-tena teny foana dia nanao sary teny foana. Ankoatr'izay nefa nanao zavatra hafa maro alohan'ny tena hoe nisehatra tao anatin'ilay izy tanteraka. Fianarana nataoko tena zavatra hafa mihitsiny nanao communication, nanao études culturelles, nisy taona ilay efa nikitika droit. Dia avy eo koa nanao asa karazany be dia be, efa niasa tamina téléopérateur, efa nanao libraire ihany koa, nanao vente en ligne, zavatra ohatrany be dia be. En même temps nanao sary foana ihany zany ohatrany hoe passion ambadika. Fa à un moment donné zany nandalo fotoana dépressive kely hoe ohatrany hoe tsy mazava tamiko mihitsy zany hoe tsy hoe tsy mazava fa natsiaro tena zany hoe ohatrany diso zany lalana raisiko zany. Ohatrany hoe tsy nety tamiko mihitsy ny fiainako tamin'izay fotoana izay. Nanomboka tamin'ny firy taona teo izay? Tamin'ny taona 2020-2021. Dia najanoko tanteraka mihitsy ny asa hafa rehetra à un moment donné. Tapa-kevitra hoe aleo rangahy tena sary fotsiny ataoko. Dia nanomboka teo nahazo commande maromaro. Dia izay. Dia ahoana ny ahafahanao namadika an'izay izay hoenao hoe mahay an'ilay izy ka lasa nampidi-bola amin'izay? Ahoana ny basculement amin'izany hoe tamin'ny voalohany zany ianao mbola manao an'ilay izy satria fitiavanao sy mahafinaritra anao fotsiny dia tampotampoka eo nanomboka mivarotra an'ilay izy? Tamin'ny voalohany nandray commande teny fa tsy tena hoe professionnel ilay izy. Fa ohatrany hoe de bouche à oreille zany misy micontacta hoe afaka ataonao ve ity sary ity. Dia tamin'ny taona 2022 zao nanao sary anankiray tamina hôtel tany Ivato. Dia tena niezaka be mihitsy tamin'io fotoana io hoe ataoko tena amin'ilay be ity. Tamin'izay fotoana izay sary nikopiena ilay izy fa tsy famoronana fa nefa ny tena nivoaka tena an'ilay be. Dia izaho koa en même temps sady créatrice de contenu dia maka sary sy vidéo foana zany dia navoakako tamin'ny réseaux sociaux. Efa napetrako hatramin'ny voalohany koa nefa vao tapa-kevitra zany dia vao tapa-kevitra dia hoe izaho teo artiste en même temps tena mahavelona anahy ilay izy. Izaho zany tsy teo hoe artiste dia ilay ao anaty efitra kely ianao dia midepra be ao ianao dia avy eo rehefa maty ianao vao malaza dia izay vao mahalavo zavatra sy ohatran'izany. Ohatrany hoe cliché be. Dia tena tsy tiako izay imagin'ilay artiste izay fa hozy izy hoe artiste dia te hivoatra be ao anatin'ilay izy dia tiako hoe mahavelona anahy ilay izy. Tsy mahavelona fotsiny fa hoe ahavitako ny objectifako rehetra ohatrany hoe voyage sy mi-investir foana. Dia tena mamelona zany izy zao? Mahavita mamelona tsara? Tena mahavita mamelona eo de là mahavita mamelona raha an'ilay izy. Ay kosa. Izany hoe rentable zany ny manao artiste sa tsy? Tena rentable ilay izy fa arakaraka ao ihany koa. Izany hoe raha ny objectif anao aloha hoe misy rentabilité ilay izy dia tokony hoe diriger any amin'izay koa zany ny zavatra ataonao rehetra. Amiko manokana zao hitako hoe 50% ny resaka fanaovana sary sy ny création fa 50% tena travail ao ambadika. Ohatrany hoe ny resaka communication, resaka relation client, resaka tout ce qui est professionnalisme zany dia iny anisan'ny tena mitondra be an'ilay izy. Mampa-rentable anazy. Manao indray ny fomba fijerin'ny olona manodidina anao amin'ny safidinao nataonao zany hoe za manao art zany? Hatramin'izay aloha za tsy nisy nanakana mihitsy tamin'ny resaka zavakanto. Ary tena hoe ny olona manodidina anahy ny manohana anahy foana tao anatiny. Ohatrany hoe manome matériel sy manome compliment. Ankoatran'ny mamanay fa en même temps comprendre anazy ihany zany tamin'izany fotoana izany tamin'ilay vao niditra tao anatin'ilay sehatra mihitsy. Miahiahy izy hoe mahavelona ve, ahitana stabilité ve, tsy misy lalana hoe mazava koa zany hoe misy ohatrany hoe carrière efa mazava hoe ary
dia tamin'izany ary izy mandefa offre d'emploi aty amiko foana sy ohatran'izany. Dia nefa ny amin'izao efa niovy izay zavatra izay, efa lasa manohana anatanteraka izy satria hitany hoe manao zavatra foana, hitany hoe mahazo contrat amin'ilay sy ohatran'izany, dia voaingana kely mihitsy izany, voaingana izy ny tena hoe mety be hozy izy ilay zavatra ataonao dia tohizo. Izany hoe nandaitra ihany izany le hoe nikiry tamin'ilay zavatra natao? Ie, moa ilay izy koa izany tsy hoe miandry fanohanana be foana ianao, fa ataonao ilay izy dia manaraka an'iny avy eo. Fa inona ny zavatra nitranga tamin'izany par rapport mamanao izay? Nanahoana ny fomba fijeriny an'ilay tontolo momba ny ara io? Fijeriny anazy tamin'izany fotoana ohatran'ny hoe rendrarendra, mandany andro sy ohatran'izany. Dia tamin'ny mbola kely ara izany efa ilay manao sary foana dia ilay bedy foana hoe io sary io foana ny andaniana andro, tsy ny fianarana natao tsara zavatra ohatran'izany. Dia fa tiako ilay izy, ohatran'ny hoe efa tato anatiko foana, dia misy envie te hanao sary sy te hamorona foana, dia nanaraka ny envie. Ilay izy koa nila niprovena taminazy hoe milay ilay sehatra. Ary izy indray ary ny olona tena mi-inspiré anao na tonga anao hoe zara nga anao any ara sa tsy nisy ve zay? Ny olona tena ataoko hoe ni-inspiré anahy hatramin'ny mbola kely dia cousine anay izay Telma ny anarany. Dia izy izany no nanoro anahy n'izy Taongle. Nisy fotoana nanao gribouillage tamin'ny cahier, dia navoakako tamin'ny Facebook. Dia izy ny teny tamiko hoe izay Taongle hozy izy io zavatra ataondry io. Dia nandefasany PDF be dia be momba an'ilay méthode, dia nomeny matériel, isaky mihaona izay dia miresaka Saint-Ongle sy miresaka sary. Dia izy izany hitako hoe nanohana anahy foana hatramin'izay, hatramin'izao.